Miarabanao ny toetra manaraka ny meteotsika miaraba ihany koa ny mpino kristianina rehetra natratran'izao fetiny noely izao ary mirary soa antsika rehetra ihany koa tratry ny taona vaovao. Raha ny toetrandrontsika tomboka amin'ny sary izao amin'ny zana-bolana avy hatrany mbola saika ny tapany avaratra ny nosy aloha zany no miaina ny rotsakorana mitsitoky ihany zay ho any avoatany mety ahitana an'izay ihany koa atao anatin'ny telo andro avy mety amin'ny avoan'ny andrefany nosy manakaiky faritry melaky miverina ihany koa ny orana tandrifitaona any amin'ny tapany atsimony nosy any amin'ny alarobia any hitantsika eo rehefa avy eo moa ny tena mombamomba izay ny maripanatsika amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fiovana raha ho an'ny eran'ny Madagasikara aloha zany ankoatry ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy iny ilailay ny somary misy fiakarana kely dia avy eo miverina miakatra. Toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia misy hatrany ny orana malefaka amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana iny mety mitatra raty amin'ny atitany indray zay ny raona miaraka amin'izay ary mety hitondra eritrerika amby zay ho an'ny andron'ny rapitso vao maraina be ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy misy hatrany ihany koa ny tandrifindraona raha ikotroka vao maraina ny manakaikaiky ny morontsiraky ny faritry Sofia ny ambiny dia maina ny andro mibalika tanteraka amin'ny masoandro any amin'ny tapany atsimony nosy ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany ny tandrifindraona raha ikotroka amin'ny atitan'ny Sofia sy ny atitan'ny faritry Diana iny mahazo izay ihany koa ny ilany atsinanan'ny faritry Betsiboka ary miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky Bolava Itasy ary ny faritry Vakinakaratra ho an'ny faritra Analamanga dia mandraondraona mety andalovana tandrifindraona ihany ny ilany andrefany faritra Analamanga ao anatin'izay mandraondraona ny andro ho an'ny faritra Zavasy Analanjorofo ny ambiny kosa dia maina ny andro ankoatry ny atitan'ny faritra Iorombe sy ny faritra Moronmania ary ny any Mahatsiatra ambony zay somary misy hatrany ny raona ho an'izay rapitso tolakandro izay ny maripana vinavina ho an'ny rapitso dia eo amin'ny 4 eo amin'ny ankapobeny ho any avoatany ny morontsiraka Atsinanana kosa 7 ka hatramin'ny 30 ary mety hatratra 3 degré celsius zay any amin'ny tendrony avaratra ho an'ny ilany andrefany nosy kosa dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo hitantsika any amin'iny faritry Melaky ny mafana indrindra amin'izay rapitso izay hatrany. Ho an'ny andron'ny talata mitohy hatrany ny orana amin'ny atitan'ny Melaky sy ny ilany andrefany faritry Bolava ary miaina zay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratry ny faritry Menabe mety isy tandrifindraona raha ikotroka ihany koa ny faritra Atsimo andrefana sy ny faritra Androya amin'izay talata izay hatrany miaina tandrifindraona ihany koa manakaikaiky ny nosy be mandraona ny andro ho an'ny avoatany ny morontsiraka Atsinanana kosa dia maina tanteraka torak'izay koa ny morontsiraka avoany andrefany Madagasikara iny ny maripana vinavina amin'izay talata izay eo amin'ny 17 degré celsius eo misy fiakarana kely ho any avoatany ny morontsiraka Atsinanana koa torak'izay 30 ka hatramin'ny 12 ary ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara dia 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius zany hoe ahitana fidinana 13 degré celsius ny any amin'ny faritra Melaky ary 20 degré celsius kosa ny any amin'ny faritry Boeny raha ny voatomana amin'izay andron'ny talata izay maranantsika azy ny alarobia dia mbola misy hatrany ny tandrifindraona aty amin'ny tapany atsimony nosy aty ny faritra Atsimo andrefana ny faritra Androya mitatra kely aty amin'ny atitan'ny faritry Menabe zay ny ambiny dia mandraona mitsitokotoko ny andro indrindra ho an'ny avoatany fa amin'ny ankapobeny aloha zany mety hisy ihany ny tandrifindraona amina faritra sasany amin'izay avoatany izay hatrany ny ambiny maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay alarobia izay dia misy fidinana 15 degré celsius indray ho an'ny avoatany ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius hatrany ho an'ny ilany Atsinanany nosy raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 kosa zay any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny. Izay ny meteotsika tamin'ity an'io ty raha fizy iray fotoana manaraka veloma.